Haleloia, haleloia. Tonga soa itsika rehetra amin'izao marainan'ny fahaenina amby folo ny volana aprily enina amby roapolo sy roa arivo izao, andro fahafolo amin'ny alina Sahaza. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe Sahia manantena indray. Sahia manantena indray. Vakitsika ny Tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraka amby folo. Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraka amby folo, izay fantatsika loatra laza toy izao hoe: fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny any amin'ny farany. Amen. Angamba ny fiainana mety nandrava ny nofinao. Angamba mety fimbetsaka ianao ny nanandrana kanefa tsy mahomby, dia tsy samana tena intsony ianao. Saingy fataro fa Andriamanitra kosa dia tsy mitsahatra mihitsy ny hevitra ny mombanao. Aleloia. Mbola feno fanantenana sy tanjona ny heviny heverana ny hoavinao. Tsy niova hevitra mombanao izy. Androany ary ianao Sahia manantena indray, Sahia manofy indray. Raiso ny fahitana izay mety nataon'ny fiainananao hoe ho adininao na ho apriminao. Mety nilazana hoe mety tsy ho vitako zany, fa rehefa eo Andriamanitra dia vitanao zany, satria izy mahalala ny hevitra hiverany ianao, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny any amin'ny farany. Amen. Io Tenin'Andriamanitra ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraka amby folo dia lazaina tamin'ny vahoaka ny Israely tamin'izy ireo tany an-tsesy tany. Dia jereo hoe rehefa any an-tsesy tany zany dia olona izay namono trano, ny tempolony, ary mety namono fianakaviany, ny ankohonany, ary mety tsisy fanantenana intsony, nafoy hatramin'ny fanantenana. Kanefa nilaza tamin'izy ireo Andriamanitra fa mbola manana hevitra tonga fiadanana ary hanome azy ireo fanantenana. Tsy misy sesitany maharitra mandrakizay rehefa eo Andriamanitra. Amen. Averiko, tsy misy sesitany maharitra mandrakizay rehefa eo Andriamanitra. Aleloia. Tsy very maina fotsiny fotoana iandrasanao, fa fanomanana zavatra tsara lavitra. Aleloia. Ahoana ary ny ampiaranao an'izany teny eo amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo andininy faraka amby folo zany, dia mba kadiary ianao asorato ny nofinao. Ilay nofinao nafonao io mihitsy, sorato ny hoe efa mitrango zany nofo zany. Ohatrany hoe izao dia misy manao an'izao na hoe efa vitako ny ohatran'izao dia manao asa, ohatrany raha misy asa zao ny tianao atao dia efa mpanao trano zao tianao dia hoe efa manao entrepreneur ohatra. Amen. Dia avelao mihitsy ny eritreritrao sy nofinofinao iona amin'ny fahafahan'Andriamanitra. Dia rehefa vita izay dia mivavaha amin'izay momba an'izay soratanao, ary Sahia ianao mino indray. Haleloia. Ivavaka tsika. Tompo, amin'ny nara mahery Jesosy Kristy, sa manofy indray ao androany. Raisiko ny fahitana napetraka ao tato am-poko ary tsy ala amin'izany aho, satria fantatro fa manana hevitra tsara ho ahy ianao, dia hevitra ho tonga fiadanana sy fanantenana amin'ny hoaviko. Aoka hiveriny indray ny fanantenako Tompo, ary velomy indray ny firehetana ato am-poko, amin'ny nara mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino fa nazahoanao fahasahiana fanantenana indray zany Tenin'Andriamanitra zany, ary raha mahafantatra olona ianao izay mila an'izany teniny izany ihany koa, dia mba miangavy ianao
bazara ho aminy teny mba hanina ny Sahaza izy androany ampitiavana be deaibe docteur ina telesoliany.